Lafombaovao makasika an'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany manohana ny fanemorana ny tetandrom-pifidianana raha zareo avy eo anivon'ny Antoko les As raha ny fanazavana izay nentina Andriamatoa Voninahitsy Jean Gène isan'ny nazavain'izy ireo ihany koa moa fa manohana ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka avy eo anivony izay vondro politika les As izay. Zay dia efa karazana hoe nangataka an'iny tokoa zay talohana nivoahan'ny décision syndicat zany momba ny ordre nangatanay mba kosa ny législative nefa moa raha fa nivoaka ny décision ny syndicat dia tsy afaka mangataka an'izany tsony zay satria ny fangatahana an'izany ohatra ny midika aminay hoe fitsabahana amin'ny andraikitry ny syndicat zany zay tokony anana ina ty anana neutralité anana ny crédibilité ny syndicat satria raha vo anana ny fahefany misy toute liberté zany andeha anapa-kevitra fa raha ny fitakinana zany amin'izao fotoana zao sa raha ny fitakinan'ny président Andradjoely milaza vo hoe tsy maintsy atao koa io zay dia tsy afaka anao an'izay satria reny zavatra nasiony président reny resaka ataontsika hoe amin'ny fomba diplomatique nanaovany vakimoninazy izany tsy mahalala ndraiky na nation azy re tsy midika inona re fa aminay reny dia hoe bon manaova karazana hoe concertation nareo karaha ny consensus zany tokony anapahana azy ka ina moa ny consensus tsy natao navorony syndicat zay dia syndicat zany no nanapa-kevitra amin'ny fonction ny zavatra nataonay ary président Andradjoely tsy izy no secrétaire ny fédéraux madame Nanta hanika na madame Nanta madame Nanta ozy dia tsy nasahany laza nanoana ny hevitry ny président tao amin'ny février hoe tokony atao aloha ny législative fa tsy raha kely an'izany izy atao fa tsy fantatra hoe iro ndray nytetetery amin'ny télé sy namany fa hoe tsy miconsultena zay dainga ireo za manko tsy teko ny tsy fahamarinana ka io zavatra io ny conclave ny rahany tamin'ireo communauté internationale dia akana ny avalin'ny communauté internationale fa tsy hoe ny communauté internationale no mibaiko ny syndicat na ny syndicat voavidy dainga ireo fa dia zavatra tsy zay ne tsy vitan'izany ihany fa manana solitenao zay tsy rairay solitenanay ireo atao ina tsy ady amin'izany